Erena bakabaka moa zany na ny sosa aireny mankalaza fa fito amby dimampolo taona amin'ny taona valo ambin'ny folo sy roa arivo koa. Tsy dia mahazatra antsika loatra angamba zareo fankalazana tsy etoana amin'ny isa tsy voaraksa dimy zany fa mahazatra antsika dia hoe dimy taona, fito taona, dimy ambin'ny folo taona. Fa ny safidy kosa ny Erena bakabaka nankalaza fa fito amby dimampolo taona ary nanokana lohahevitra anankiray hoe ny fampivoarana ny Erena bakabaka fanamby iray ny fampandrosoana Madagasikara. Izay fanamby izay no navadika hiasa zany hitondranay fanatsarana eto amin'ity folo be toerany fivakiana Erena bakabaka ity mba azahoanay mitondra an'izany fampivoarana izany. Ka tamin'ity taona ity dia nanao zany ny fametrahana ny fiaramanidina Super Aztec 23 ity izay Mitsangamaty anamarihana hoe eto ny folo be toeran'ny Erena bakabaka. Misy ny ezaka samihafa natao toy ny fametrahana ny efitrano manan-kaja fandraisam-bahiny sy ny fanaovana conférence samihafa. Ary misy ihany koa ny efitrano fianarana teny vahiny mba ahazoana mifehy ny fiteny malagasy, indrindra ihany koa aizana manao ny fiteny vahiny ary dia efa miasa avokoa ireo rehetra ireo amin'izao fotoana izao. Manao ny ezaka rehetra ny Erena bakabaka mba hiomanana amin'izay mety fahampigavana ny fitaovana samihafa satria izay dia resy lahatra fa tsy misy afa-tsy ny fampitaovana ny Erena bakabaka amin'ny fitaovana manaraky ny toetrandro no ahazoana mitondra vokatra tsaratsara kokoa izay andrasan'ny malagasy amin'ny fanjakana amin'izao ezaka fampandriam-pahalemana ny Erena Madagasikara izao.